Omaly kosa no nampanatsona fandroany teny anivon'ny chaîne pénale anticorruption ireo voaroroy amin'ny ratsy fanefana ny volan'ny mpamahatsetany eo anivon'ny ministéran-jony. Raha ny fantatra moa dia nisy tamin'ireo voaroroy ny tsy namaly ny antso. Tsy tonga namaly ny fiantson'ny Bianco ary tsy tonga teny amin'ny chaîne pénale anticorruption secrétaire général ministéran-jony iray amin'ireo voaroroy amin'ny raharaha fisolokiana sy tsy fanefana volan'ireo mpamahatsetany eo anivon'ny ministéran-jony. Na dia nisy izay tsy fahatongavan'izay, nisy tamin'ny nahazo fiantsonana namaly izany ary niakatra teny amin'ny chaîne pénale anticorruption teny Faravohitra ny maraina teo. Anisan'izany ny talemisahana amin'ny fikarakarana amin'ny vola na ny DAF ary ny tompon'andraikitra misahana amin'ny famoahana amin'ny bon de commande eo anivon'ity ministera ity. Ankoatr'ireo dia tonga teny Faravohitra ihany koa ny mpamahatsetana ny ministéran-jony, anisan'izany Andriamatoa Jeannot Rakotonirina. Aipe eo amin'ny ministera mipetra zay dia tiako tenenina hoe efa mandeha ty amin'ny resaka chaîne pénale moa zany izy ity dia mba natson'le victime nanao plainte zany zay mba hanotrona anazy ka tsotra be hoe le izy zany en tête ny fanjakana na ampiasainao amina bon de commande na bon de livraison na facture zany raisinay mivantana tamina tompon'andraikitra tao amin'ny ministera ary hitana naterina tao amin'ny ministera mipaisa no takinay tsy mitady zavatra afakoatran'izay zany zay ka manainga ny tompon'andraikitra zay mba andray andraikitra amin'le izy fa tena efa 8 mois eo 9 volana zany zay no nampiandrasana zay tsy fifanarahany zareo any amin'ny ministera tsy problème amin'ny fournisseur. Ny fournisseur ny livre le entany izy dia mba mila régularisina arakaraka zavatra ny prestation zany le fournisseur. Raha ny fantatra dia ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fakanambava ny voaroroy amin'ny raharaha fisolokiana eo anivon'ny ministéran-jony. Raha ny vaovao voaray dia mety hitatra amin'ny fisamborana ny raharaha raha toa ka mbola tsy mamaly ny fiantsoana ny olona voaroroy amin'ity raharaha ity.